faly miarahabantsika rehetra vozao indray no tafao anatin'ny tambazotra serasera Facebook itsika ialana tsiny amin'ny feo somary farany gaga nahita ny fanaovan-kevitry niparitaka ataon'ny sasany any amin'ny Facebook mahakasiky ny fahombiazan'ny zanaka président Arina Rajoelina momba ny maripahaizana izay azo ny zavatra tsy tsikaritry ny rehetra zany Arina Rajoelina zaza mianatra izy ary mahay manana ny maha izy azy tsy filoham-pilotsy mbola filoham-pirenena zany président antsika efa nanana ny maha izy azy koa izy nanao ny antso zavatra nanoana ny fianarany zanany hatram'izao tonga ny fahombiazana izao dia iny indray zany lasa vizin'ny mpanao Facebook izay tsy mahita fa tsy tsikera atao atin'ny tambazotra dia tonga amin'ny lehilahy koto lehilahy maitso amiko le izy hoe marobe zavatra lazaina mahakasika ny Arina Rajoelina sy ny filoham-pirenena ankehitriny. Arahantsika mahita moa zany koto manana toetra ory avamanana izy tsy tia malagasy hita fahombiazana amin'ny fiainany manokana zay zany raha tsotsorina ny resaka satria zany tsy mahafaly azy mahita gasy dia lasa amin'ny zavatra mba hieritreretin'le olona zany dia tadiavana tsikera etsero haminona ny tambazotra serasera Facebook. Zao anefany tsisy olona tsy nandalo fitirizana zany tamin'ny fiainana dia rehefa ngia amin'ny Facebook ao mipoitra tampoka avy any ny fianakavian'ny koto lehilahy maitso any manazava fa aiza mba izy teo fa tsy dia hitako loatra dia miteny izy hoe koto lehilahy maitso any mbony ao izy izy ka olona tsisy olo tsy nahalala ny paseany ny fiainana nandalovany zany mbola tany anosy be alala jolamboto izy no sady tsinotsinona dia le farany nanao jambily zay le resaka mandeha ato nanao jambily izy dia nanaraky iny vazaha iny nandeha tany ivelany rehefa tonga tany ivelany dia nilany renjanany io dia lasa izy nanao asa sasavily dia nanao ny asa rehetra zay mba hitany kely milomany tenany any mba rehefa hitany metimety zany zay no mahatonga izy manambany gasy tsisy gasy ambony ho azy le toetraina ohatry zany zany tsy dia mety amin'ny mahasam'ny malagasy atsika mba mahaiza mamakafaka sy mandinika amin'ny zavatra misy rehefa mba mahita olona mahomby zany ianao amin'ny fiainana tokony mba mifelicité fa tsy hoe anakiana bontolona tsisy fankasitrahana fa aratsiana le olona mba koratsy eo anatrehan'ny fiarahamonina dia zay zany ny zavatra mahagaga fa efa iara-malala moa zany ny toetrany koto izy zany olona ory avamanana izy tsy tia mahita olona lasa amin'ny fiainana dia lasa miteniteny foana atin'ny Facebook raha ny dingana andalovany koto fa mazava reny miparitaka amin'ny Facebook reny dia agnisan'ny dingana tsy dia tsara koa fa matony ny fianakaviany zany sahy mijoro vovolombelona hoe jolamboto izy mipirina nalina BPC tsy haiko hoe ndimina nalina BPC tsy afaka baka koa ohatry zany olona vady zany koto zany vady fa no mipetraka any andafy dia miseho tompony kôkô tsy hanao vola hitarirany kely any andeha anome lesona vahoaka malagasy rehetra mitovy raha aminao aty koto fa aleo zany mba asina fanajana ny fiarahamonina na any aza anao dia ny olona zany mahalala foana ny mombanao rehetrarehetra dia io izy nivoaka tambazotra serasera reo ndimina nala baka dia nitelo nangala BPC tsy olona mahay zany amiko zany tsy olona mahay fa bevava fotsiny amin'ny Facebook dia raha naneo hevitra izy mahakasiky Arina Rajoelina angambany
tena gaga ny olo ary tsisy makanazy ny olo fa manakiana daholo miafara am'izao famoahany fianakavian'ny dosieny manokana zao. Zay zany ny resadresaka tely androany fa za efa iteny hoe alao vidéo na zava-andohiza zay zany mba atsipiko amitsika rehetrarehetra.